anio alakamisy atao anatin'ny herinandro ny fanahy masina dia mbola faly misaotra an'Andriamanitra indray isika riavako afaka miombona amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Iomanantsika amin'ny fideranan'ny tompo ary ny salamo fa 7:70 andininy 10 hatramin'ny 5:50. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho ampitomboina ao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompo ny filotsika. Amen. Idera sy ame voninahitra an'Andriamanitra isika manao hoe ary hoy izao no mahararirary ny foko dia ny lovan'ny tananakavanany avy indrindra ampatsiaro ny asan'i Jehova aho fa tahatsiaro ny fahagagana nataonao fony taloha. Eny, isaina ny asanao rehetra aho ary hevitra ny nataonao. Andriamanitra amin'ny fitoerana masina ny lalanao. Iza no Andriamanitra-dehibe tahaka an'Andriamanitra? Ianao no Andriamanitra izay manao fahagagana. Efa nampahalala ny herinao teny amin'ny firenena ianao. Navota ny sandrinao ny olonao teny taranak'i Jakoba sy Josefa. Amen. Ry Andriamanitra io dia rainay sy ankalazanay ny anaranao, le Andriamanitra lehibe sy manatahotra, le Andriamanitra tompony izao rehetra izao tontolo izao miondrika eo anatrehanao ka mankalaza anao. Ka indreto ihany koa ny fiangonana ankehitriny miombona amin'izao tontolo izao mankalaza sy manome voninahitra anao. Tompo, masina ianao, mahery ary mahagaga, koa indro asandratra ny feonay ho fiderana ny anaranao. Amaky ny teninao ary izay ankehitriny, teny avy aminao Andriamanitra, ilay teny fiainana, ilay fanilon'ny tombotray sy fanazavana ny lalanay. Mitenena ao am-ponay ianao Andriamanitra, anarahanay ny didinao sy ny fitsipikao. Dia irao ny fanainao masina hanazava ny teny ety anatinay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo. Amen.
amaky sy hiaino ny vakiteny avy amin'ny soratra masina isika zao ry avako. Samuela voalohany toko 10 ny 1:9 hatramin'ny 8 vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehova ka hiara-mamina ny aminy ianao dia ho voaova olom-baovao. Ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo dia ataovy izay azo ny tananao atao fa Andriamanitra mombanao. Ary ianao hidina eo anoloko ho any Gilgala, ary indro aho hidina ho any aminao mba hanatitra fanatitra odorana sy fanatim-pihavana, ka hafitona no itoeranao mandra-patongako aminao, dia ho lazaiko aminao izay ataonao. Amen. Toizantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 7 (2:30 hatramin'ny 2:30) amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: izay avy any ambony dia ambonin'izy rehetra, ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka ny momba ny etỳ an-tany any no lazaina. Izay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra, koa izay hitany sy reny no ambarany, ary tsy misy mandray ny fanambarany. Izay mandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marin'Andriamanitra, fa izay nirahan'Andriamanitra dia milaza ny teniny, fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Ny ray dia ny zanaka, ka efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Amen. Faranantsika ao amin'ny epistily 2 nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty. Timoty 2 toko 1 ka ny 9 hatramin'ny 14. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary noho izany dia mampahatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika, fa fanamahery sy fitiavana ary fahonona tena. Koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika na ay mpifatony ianao, fa aoka ianao ho mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra, izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika, fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomenantsika tao amin'ny Kristy Jesoa hatry ny fony fahagolo. Fa nahariary ankehitriny tamin'nisehon'i Kristy Jesoa mpamonjy antsika, izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana, ka ny filazantsara no namosehony mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'ny filazantsara io no nanendrena aho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ary noho izany koa no aretako izao zavatra izao, ka tsy menatra aho satria fantatro izay noko, ary mahatoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro azy mandra-piavin'izay andro izay. Tano amin'ny finoana sy ny fitiavanao amin'ny Kristy Jesoa, ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Izay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizona
amin'ny fampaherezany fanahy masina izay mitoetra ao anatsika. Amen. Ray masino, mana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavako malala ao amin'ny tompo ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika indray anio, dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Samuela voalohany, toko 10, ny andininy 9 hatramin'ny andininy 9. Teny izay efa novakiana tamintsika teo. Hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ry avana ny fomba niantson'Andriamanitra any Saoly ho mpanjakany Israely tao aorianany antsoantso sy ny tabataba, raha marina ny fitarainana avy amin'ny zanak'Israely mahakasika ny mpitondra azy ireo. Rehefa nijery ireo firenena manodidina rehetra ny zanak'Israely izay samy nanana mpanjaka, dia mba nangataka tamin'Andriamanitra ihany koa izy ireo ny hanana ny mpanjaka, hoe ny firenena manodidina manana izay mpanjaka azy fa izay kosa tsy manana. Hitantsika fa na dia natezitra n'Andriamanitra ary izany fihetsika izany, ka nahatonga n'Andriamanitra ilaza fa izao mpanjakany, dia nomen'Andriamanitra olona ho mpanjaka ihany izy ireo. Dia i Saoly no notendrena ho mpanjaka tamin'ny alalan'ny Samuela fahizay. Ary hitantsika tsara ny fomba nanosorana ny Saoly ho mpanjaka, dia tena nisy asan'ny fanahy masina. Ary hitantsika tsara fa nisy ny fitarihan'ny fanahy tamin'ny fanendrena sy ny fanosorana azy ho mpanjaka. Anio ary avako malala dia hianatra isika mahakasika ny hoe izay hiasan'ny fanahin'i Jehova. Izay hiasan'ny fanahin'i Jehova dia voaova olom-baovao. Izay hiasan'ny fanahin'i Jehova dia voaova olom-baovao. Ho ny ambaran'ny 9 manao hoe ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehova, ka hiara-maminany aminy ianao dia ho voaova olom-baovao. Saoly izay tsy nanana eritreritra akory ny hitondra fanjakana, ary tsy nanana fisainana akory ny amin'ny mahampanjaka azy, no indro no tendren'Andriamanitra ho mpanjaka. Hitantsika zany resaka ny fanaovana tamin'ny Samuela any amin'ny toko 7 andininy 120, ny amin'izay mombamomba ny Saoly sy ny fahakelezany eo anatrehan'ny zanak'Israely ray manontolo sy ny mahampanjaka azy zany. Ho ny voalaza nanao hoe dia namaly Saoly ka nanao hoe tsy benjaminita vaho avy amin'ilay kely indrindra amin'ny firenena Israely, ary tsy kely indrindra va ny mpianakaviko ao amin'ny mpianakavy fireneny Benjamina rehetra, ka nahoana no miteny amiko toy izany ianao? Hitantsika eo fa goavana na lavitrezaka ny elanelana teo amin'ny Saoly sy ny mpianakavy rainy sy ny foko nisy azy andaniny, sy ny amin'izay ho mpanjaka raha teo. Kanefa hitantsika eto fa niasa ny fanahy no niasa tao amin'ny Samuel, ka natonga azy hanendry hanositra any Saoly ho mpanjaka. Dia indro Andriamanitra mihitsy no nanova izany fahakelezana izany ho lasa fahalebiazana, ka tonga nanana anjara tamin'ny fitondrana ny fanjakana. Ry havako malala ao amin'ny tompo, Andriamanitra mihitsy no manova
ny olona olom-baovao. Ary tena fomban'Andriamanitra mihitsy ny manova ny olony ho vaovao. Hitantsika anie zany amin'ny fanambarana izay natao ao amin'ny Ezekela 9:30, ny 5:20 sy ny manaraka, dia hoy Jehova manao hoe: dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka ny fahalotonareo rehetra sy ny samponareo rehetra no anadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo, ary esoloko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko anatinareo ka tonga anareo andeha araka lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Andriamanitra mihitsy no manova ny olona ho vaovao. Ary tazantsika riavana ny akony izany rehefa tonga amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao, dia mahita isika fa i Jesoa Kristy mihitsy no manova ny tontolom-piainantsika. Jesoa Kristy mihitsy no manafiery atsika hahatonga atsika hanana fiainam-baovao. Milaza ny apôstôly Paoly raha miteny manao hoe: koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Ry havako malala, miantso atsika ary izao tenin'Andriamanitra izao. Miantso atsika izao tenin'Andriamanitra izao hanaiky hiasa amin'ny fanahy masina, hahatonga atsika ho vaovao mandrakariva. Ary izany fotom-pisainana lehibe izany no natonga ny fiangonana protestanta réformé hanana ihany koa ny fotom-pisainana hiavao mandrakariva amin'ny fitenenany manao hoe l'église réformée réforme toujours. Izany hoe ny fiangonana miavao dia miavao mandrakariva. Izany koa ry havako, tsy ny fiangonana ara-drafitra fotsiny, tsy ny fiangonana ara-polo-drafitrasa fotsiny no mila avaozina, fa ny fiangonana ara-panahy hahatonga atsika ho vaovao ao amin'ny tompony. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika ry havako amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe izay hiasan'ny fanahin'i Jehova dia omban'Andriamanitra. Hitantsika izany eo amin'ny 7. Rehefa mandinika ity Samuela voalohany 1 ity isika, ny amin'izay niantsona ny Saoly ho mpanjaka, dia misy famantarana telo tonta napahitan'i Jehova tamin'ny alalan'i Samuela amin'ny Saoly. Voalohany hitantsika eo amin'ny 2 dia ambara fa ho hitan'ny Saoly any akaikin'ny fasan'ny Raely ny boriky izay notadiava. Eo amin'ny 9 dia misy famantarana anambarana fa hifanena amin'ny lehilahy telo izy, ka izy ireo dia mitondra zanak'osy telo sy mofo telo ary mitondra divay iray tavoato. Ary ambara ary amin'ny 5 fa hifanena amin'ny mpaminany raidy Saoly, ka dia haminany hiaraka amin'izy ireo. Ary zany indrindra no ambarany amin'ny 9 amin'izay rehefa avy eo manao hoe: ary hilatsaka aminao ny fanahin'i Jehova ka dia hiara-maminany aminy ianao. Eo anatrehan'izany indrindra ry havako ny ilazany 7 amin'izay manao hoe: ho tonga aminao ireo famantaran'ireo, dia ataovy izay azo ny tananao atao, fa Andriamanitra momba anao. Ataovy izay famantarana azo ny tananao atao, fa Andriamanitra momba anao. Eo anatrehan'ny fitondrana ny vahoaka izay tsy nianarana, tsy nampianarina ny Saoly, izay tsy niomanana raha teo ihany koa, dia ampanantenan'ny fanahy masina eto fa Andriamanitra no hitondra ny firenena. Andriamanitra no hanolontsaina an'izay ho voatendry ho mpanjaka. Andriamanitra no omba azy. Araka izany
mbola mipetraka mandrakariva ny fanjakana teokratika na ny fitondran'Andriamanitra amin'ny vahoakany eo anivon'ity vahoaka ity. Tsy Saolo velively arak'izany no hitondra ny vahoaka fa izy Andriamanitra ihany. Ry havako malala, hiariary mandrakariva eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, eo amin'ny fiainan'izay manana ny fanahin'i Jehova, izany fombana mahatretrika izany, mampananten'Andriamanitra fa momba miary mitantana ny fiangonana. Zany raha teo anery havako malala no baiko efa nomeny Jesosy Kristy raha mamaky isika any amin'ny Marka 9:40, rehefa nanome ny tenim-pahefana ho an'izay hanaradia azy Jesosy Kristy dia nanazava mazava tsara fa izao famantarana izao izy manaraka izay mino amoka demoni amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, na dia hisotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany, ametra-tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ao anatin'izany teny izany ry havako malala dia ampahatsiarovy ny tenin'Andriamanitra antsika fa tsy isika no miasa hatanteraka ny asa lehibe na ny famantarana lehibe izay ataon'Andriamanitra miseho ny fiainantsika. Tsy ny mpanompon'Andriamanitra akory no inona havita asa lehibe, fa eo anatrehan'izay famantarana sy asa mahagaga sy asa lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy eo amin'ny fiainan'ny mpanompony dia mampahatsiaro antsika ny tompo fa ny fanahy masina no momba antsika mahatanteraka izany rehetra izany. Arak'izany afaka mandry vony vato ny mpitolo filazany tsara rehetra fa tsy mandeha irery izy amin'ny fitoriana, fa eo ny fanahy masina izay efa niteny sy nampanantena fa omba mandrakariva. Izay hiasany ny fanahin'i Jehova mantsy dia omban'Andriamanitra raha teo ihany koa. Farany ry havako malala, izay ombana, izay hiasany ny fanahin'i Jehova dia manao fanatitra ho an'Andriamanitra. Izay hiasany ny fanahin'i Jehova dia manao fanatitra ho an'Andriamanitra. Hoy ny ambarany andininy 9 manao hoe: ary ianao hidina eo amin'ny loko ho an'ny Gilgaly, ary indro aho hidina ho any aminao mba hanatitra fanatitra hodorana sy fanatim-pihavanana, ka hafitona no hitoeranao mandra-patongako aminao, dia ho lazaiko aminao izay ataonao. Ny fanosorana ny Saolo ho mpanjaka ry havako malala dia tsy fihevitry ny nofo akory fa fitondran'Andriamanitra, afaka resana koa hoe zava-panahy. Ao amin'ny fanekena taloha dia hositra raisina mivantana avy amin'Andriamanitra ny fanosorana mpanjaka, ny fanosorana ho mpaminany, ny fanosorana ho mpisorona indrindraindrindra. Andriamanitra manositra, Andriamanitra manokana, zany no hitantsika ao amin'ny fanekena taloha. Ambara zany fa tena asan'Andriamanitra madio ny fanosorana sy ny fanokanana ho mpanjaka, ary izany raha teo ilay hevitry ny fanatitra izay tanterahana eto dia ny fanatitra hodorana sy ny fanatim-pihavanana, anambarana ireo fomba ara-pivavahana tokony atao eo anatrehan'ny sehatra izay tanterahana. Midika ihany koa zany ry havako malala fa ny fanahy masina izay miasa, ny asan'ny fanahy masina izay miasa ao anatintsika dia mitarika antsika hanamasy tena na mitarika antsika hanamasina ny fampontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zava-masina ny fitondram-panjakana izay ho raisin'ny Saolo mpanjaka, zavatra ara-panahy ny fanosorana ho mpanjaka. Noho izany tsy maintsy tanterahana ihany koa ny asa ara-panahy, ara-pivavahana izay tokony ho tanterahana
manoloana izany. Ary dia indro i Samuela izay solotena n'Andriamanitra no manatanteraka izany fomba ara-pivavahana na ny liturjia ara-pivavahana izany. Misy dingana maromaro hitantsika makasika ity dingana ara-pivavahana tanterana ity, fa neto aloha dia ny fanatitra no atao anambarana fa ilaina ny fanolora-tena, ilaina ny fanamasinatena eo anatrehan'Andriamanitra. Ho antsika ihany koa ry havako malala, izay rehetra mandray izany positra masina izany avy amin'Andriamanitra, izay rehetra manana ny fanan'Andriamanitra ka hiasan'Andriamanitra, dia antsoin'Andriamanitra sy takiana mandrakariva ny ahafahantsika manokana ny tenantsika ho azo marina, ahafahantsika manatanteraka ny fanamasinatena sy ny fiomanana ho amin'izay hanaovana ny fanompoana marina. Izany anie ry havako malala no mahatonga antsika isaky ny hanatanteraka ny fanompoam-pivavahana na ny fanompoana ray amin'Andriamanitra dia misy hatrany ny sehatra fanomanam-panahy izay tanterahana. Rehefa handray fanasan'ny tompo ny mpandray fanasan'ny tompo dia misy ny antsoina hoe akatoka fanomanam-panahy. Rehefa hanatanteraka ny fanompoam-pivavahana ireo tompona andraikitra ara-pivavahana rehetra rehefa tonga ny alahady dia misy ny antsoina hoe fanomanam-panahy ao amin'ny trano fisainana. Rehefa hotokanana ny diakona dia misy ny fanomanam-panahy izay tanterahana izy ireny. Tahaka izany rehefa ho raisina ho mpandray ny fanasan'ny tompony ny katekomena dia misy fanomanam-panahy ho atao amin'izany. Reny fotoana ireny dia tsy fotoana fiomanana fotsiny fa fotoana fanamasinana ihany koa, mba ho marina amintsika ny ambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 4:5 dia nampiariary mandrakariva, mampiariary mazava ny fahasamihafan'ny zavatra any ambony sy ny ety an-tany. Ho Jesosy Jaona 4:7 andininy faraka amin'ny 30 manao hoe izay avy any ambony dia amboniny izy rehetra, ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka ny momba ny ety an-tany ihany no lazaina, fa izay avy any an-danitra dia amboniny izy rehetra. Tao maro isika rehetra ankehitriny hihevitra izany zavatra avy any ambony, zavatra ara-panahy, zavatra avy any an-danitra izay hitarihan'ny fanamasina antsika hahatonga antsika ho mendrika eo anatrehan'ny antson'Andriamanitra sy ny fanompoantsika tsiraray avy. Raha ho fehezina amintsika ry havako, izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe Andriamanitra miasa eo anivon'ny fiangonana, miasa eo anivon'ny firenena, miasa eo anivon'izao tontolo izao. Miasa Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina izay miasa mahery eo anivon'izao tontolo izao. Ary izany Andriamanitra miasa izany amin'ny alalan'ny fanahy izany no mampita ihany koa ny heriny mba hatonga ny mpanaradia azy rehetra hiasa amin'ny anaran'izy Jesosy Kristy, amin'ny anaran'ny fanahy masina, ka manova antsika izy hanana fomba fijery vaovao, hanana fomba fisainana vaovao, hanana fihevitra vaovao, ary indrindra hanana aim-panahy vaovao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Matoki ary havaka fa omba antsika Andriamanitra tahaka nombany amin'ny Mosesy, tahaka nombany an'i Saoly, tahaka ny baikon'i Jesosy Kristy manao hoe indro izao momba anareo mandrakariva. Dia omba ny fiangonana ny Andriamanitra amin'ny asa rehetra izay tanterahany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika ry havaka. Andriamanitro, misaotranao zahay ny amin'ny teninao, misaotranao zahay ny amin'ny afatra, ary indrindra misaotranao manokana ny amin'ny asan'ny fanahinao aty anatinay, manova ny fonay vato ho lasa fonofo, manova ny aratsinay ho tonga fahatsarana, manova ny aizina ho tonga mazava. Misaotranao zay Tompo fa hitanay taratra eo amin'ny fiainanay ny akon'izany asanao zany, ka maniraka anay hiasa eo anivon'ny fiarahamonina misy anay koa. Amin'ny an'ity Tompo dia asehonay indray eto anatrehanao
ny fahavononanay hamono tena maro ho fanatitra velona masina sitrakao anompo anao satria mino izahay fa momba anay mandrakariva ianao. Dia taio ny fiangonanao Andriamanitro, taio Andriamanitro ireo mpanomponao rehetra izay nandray ny ositry ny fahamasinana teo anatrehanao, taio ny mpitandrina rehetra nandray ny fanokananao, taio ny dekona sy ny loholona rehetra, taio ny mpandray fanasany tompo rehetra, taio ny mpiandry rehetra, eny izay rehetra nametraha tanana tamin'ny anaranao ka nandray ny ositry ny fanahy ho vavolombelonao marina tokoa, jereo manokana izy ireny. Fa mivavaka ihany koa izay Tompo amin'ity andro anio ity, ho an'ireo rehetra mangetaeta na lavitra na akaiky ny filazantsaranao, avereno aminao re izy ireny mba hahatonga azy ho masina sy mendrika eo anatrehanao. Tompo rainay masina sy tsara indrindro, ampahazavao ny tarany fahazavanao re ny fiainan'izy ireny hahitany ny famonjena marina ao aminao Jesosy Kristy. Mivavaka izahay ho an'ny fitondram-panjakana rehetra, ho an'ny mpitondra fanjakana rehetra eto ambonin'ny tany na aiza na aiza, hanaiky fa ny fahefana misy dia avy aminao Andriamanitra. Miasa ianao mahery Tompo avy ao anatin'ireny mpitondra ireny, hahazahoany fahalalana, ny fahendrena, ny fahazavantsaina, hitondrana ny vahoaka marobe araka ny sitraponao, hitantana ny firenena araka ny sitraponao Andriamanitra. Dia matoky izay fa miasa mahery ianao maneho ny sitraponao maro. Zany ary no angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, ilay efa nampianatra anay hivavaka manao hoe: Rainay o izay eny an-danitra, ho amasinana eny anaranao, ho tonga eny ny fanjakanao, atao eny ny sitraponao ety an-tany tahaka eny an-danitra. Omenay no izay hanina sahazo anay, ary mamelany erikay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrak izay. Amen. Jesus
dia ho tanterahany tompo aminareo ny ry havana ny tsodranomasina izay tononona sy omena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Hony tompo, aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Raha mita ny rano ianao dia omba anao aho, raha mita ny ona ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy hirehitra aminao ny lelafo. Fa izao Jehovah no Andriamanitra ao dia ny iray masina Israely mpamonjy anao. Izao dia izao ihany no Jehovah ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Koa izao efa nilaza sy namonjy ary manambara dia ianareo ny vavolombeloko ho Jehovah. Iny hatramin'izany andro rany, izao no izy ary tsy misy maharombaka eo amin'ny tanako. Koa mandehana aza matahotra famomba anao Andriamanitra. Amen. Dia ho an'Andriamanitra ireriany any voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.